Andriamanitro izany tokoa ny fanorenay manolo tena ho anao ka aina ny fetra fantatrao anefa fa sarotra izany lalan'izany sarotra ho anay ny anolotra ny ainay ho amin'ny fanotonanao satria fantatrao fa mbola ny fitiavan-tena ny betsaka indrindra ao anatinay sarotra ho anay na dia mihiry izany azy izay dia hainao sy fantatrao tsara fa zavatra kely fotsiny dia efa mampandositra anay hita tamin'ny petera mpanomponao izany hita tamin'ny mpanomponao maro izany tsy tsara noho ireny izay Andriamanitro kanefa mangataka aminao mba hianoza ny vavaka izany ka mba tazomy izay ary tehirizao aminao fa raha manana ny fanahinao Kristy velona ty anatinay izay dia ianao ny manefa izany eo amin'ny toeranay ka amin'izay dia hiteny tahaka ny apôstôly Paoly izay fa tsy izahay intsony ny velona fa ianao Kristy ny velona ty anatinay ka ianao ny manatanteraka ny zavatra rehetra ary ny tananao mahery no mibaiko ny fanahinao no manolotsaina izany no irenay sy angatahana indrindra Andriamanitro dia misaotra anao no ny amin'ny tisa taona ny Fikambanam-behivavy ity koa izay mbola hitenenanao aminay tsirairay avy ny amin'ny sitraponao dia ny hivelomanay araka ny teninao ka izanay mizara izany fa tsy afaka mizara izany izay raha tsy manana tsy afaka mizara izany izay raha tsy ny teninao no velona ty anatinay dia meteza tompo hiasa amin'ny fiainanay manontolo ka hatonga anay ho tena vavolombelony filazan-tsaranao tokoa amin'ny anaran'i Jesosy tompo no angatahanay izany amen dia ny Teny Faneva ny Fikambanam-behivavy ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy 5:10b kanefa ny vakitsika dia ny Timoty faharoa toko faharoa ny andininy 4:10 ka hatramin'ny 2:20 Timoty faharoa toko faharoa ny andininy 4:10 ka hatramin'ny 2:20 toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy izany zavatra izany no ampahatsiaroviny olona ka hanaro mafy eo anatrehan'ny tompo izy mba tsy hiady teny satria tsy mahasoa akory izany fa mamadika ny mpiaina mahazo toa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona vaozatoetra dia mpiasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny tenin'ny fahamarinana falaviro ny fibedibedena foana fa mbola androso amin'ny fara tsy mpanahy ihany izy ireny ary ny teniny dia handany tahaka ny aretina miady isan'ireny Himeneo sy Fileto izay nania tamin'ny marina ka milaza fa efa lasa sady ny fitsanganany maty dia mamadika ny finoany sasany kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy fa ao an-trano lehibe dia misy fanaka volamena sy volamena sy volafotsy ihany no ao dia tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka hazo sy tany koa ny sasany omemboninahitra ary ny sasany alaim-baraka ko raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ireny dia ho fanaka omemboninahitra izy fa efa no amasinina ka mahasoa ho an'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika amen
tsy verina intsony amin'ny fampianarana ny bokin'ny Timoty aho fefa feno dia feno zany omaly fa ny ho resahako eto dia izao raha ny bokin'ny Timoty faharoa ny jerena dia tena resaka pastoraly ho an'olon-tokana. Resaka pastoraly ho an'olon-tokana. Dia olon-tokana izay fantatry ny apôstôly mazava tsara. Fantany mazava tsara satria olona nampianariny. Ary amin'izany fa olona nampianariny izany dia amin'ny fotoana farany tahaka izao satria raha ny epistily no jerentsika dia fotoana farany izao ho an'ny apôstôly Paoly ka dia hafatra manandanja hafatra tena ekinan'ny hoavy no apetraky ny apôstôly amin'ny Timoty. Izany hafatra izany dia mametraka indrindra azy amin'ny mahapastora azy amin'ny toerana izay nametrahana azy ka mamaritra ny zavatra tsy maintsy ho lazainy sy ho ampianariny fa misy fampianarana isan-karazany izay mandoka fampianarana mamitaka fampianarana mitondra any amin'ny fahaverezana sy ny fahafatesana fa na dia tao anatin'ny fiangonana aza satria tonohy ny apôstôly Paoly eto ny anaran'ireo mpamdainga sy mpamitaka ao anaty fiangonan'ireo. Eny nampianatra azy ny apôstôly mba ho mailo ho mahitsy ka tsy hipetraka ary tsy hanaiky ho fitahina. Izany zavatra izany no ampahatsiarovy ny olona ka hanary mafy eo anatrehan'ny tompo izy. Misy filazana lazain'ny apôstôly eo zany fa misy tokony hananaran'ny Timoty ny fiangonana satria tsy hoatsony Paoly hananatra azy. Inona no hananarana ny fiangonana? Ny hananarana azy dia izay lazain'ny bokin'ny Isaia mpaminany hoe mandany vola amin'izay tsy haniny izy, mandany fotoana amin'izay tsy izy ka laha ny andro miady teny foana, laha ny andro miady teny foana. Indraindray ty teny ty dia ampiarin'ny olona amin'ny komitin'ny fiangonana. Nareo komite dia laha ny andro miady teny foana ao ka. Mba tsy zany kosa na dia misy ndraindray azy zany fa mba tsy zany kosa ny komitin'ny fiangonana fa ny komitin'ny fiangonana raha manao izany dia ao anatin'ny fananarana tokony hoenony zany fa ny komitin'ny fiangonana dia miezaka hijery izay hampandrosona ny fiangonana arak'izay hitarian'ny fanahy raha mbola manakitarian'ny fanahin'Andriamanitra koa izy. Ny faharoa resahan'ny apôstôly Paoly eto dia ny amin'ny Timoty, ny amin'ny fanoloran-tenany. Io fanoloran-tena io havana dia zavatra sarobidy. Io fanoloran-tena io no ezahany devoly ahodina mandrakariva amintsika io. Satria amin'izay anoloranao tena ho an'i Jesosy ka nikenao hanompo azy dia mazava ho azy fa olona mandrava ny asan'ny devoly ianao. Mpandrava ny asan'ny devoly ianao, mandrava izay rehetra tadiaviny apetraka sy atao mba hanimbana ny fiangonana ianao. Ka io no nananaran'ny apôstôly aza matoritory foana,
aza matokotoko foana fa rehefa tsy ao aminao tsony io fanolora-tena marina sy madio io dia tsy maintsy ho fiasan'ilay ratsy ianao ka raha fiasan'ilay ratsy ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra faran'izay ratsy izy tsy hafa fa ny olona nadininy fanolora-tenany dia anankiray tamin'izany Jodasy tsy ho ela dia ho avy ny andro pasioana ny lakamisy masina sy ny zoma masina izay atserovantsika ny jalian'ny tompo ny fahoriny ary amin'izany indrindra ny resahana ilay mpamadika dia Jodasy amin'ny fotoana kely anankiray izay neverany nampidirany tao aminy fieveran'ny sainy dia amin'izay koa niaraka avy hatrany devoly niditra ka ho soratra masina hoe tamin'izay koa no nidirany devoly tao aminy nefa dia mpianatra Jesosy dia nitokisany noho izany dia mananatra ny Timoty eto ny apôstôly Paoly fa tsy ho ela intsony dia tsy ho eo intsony izy dia izao no fiteniny mahazo toa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazahatoetra piasa tsy mahazo henatra tsy mahazo henatra ratsy ny ahazo henatra eo anatrehan'Andriamanitra ratsy izany hoe mampiasa ihany ka anjohay fahamenarana eo anatrehan'Andriamanitra izy ka anarin'ny apôstôly Paoly Timoty zanany eto mba azo tanolotra ny tenany amin'Andriamanitra satria ny fanolorany tena feno sy tanteraka amin'Andriamanitra ka anekeny izay sitrapon'Andriamanitra izany ihany no fiarovana ho azy tsy misy fiarovana hafa afa-tsy zany dia ny fanoloranao tanteraka ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'i Jesosy ilay tianao ka niantso anao tsy hamadika anao Jesosy tsy hamery anao Jesosy fa hamonjy anao izy hanome anao ny tena tsara indrindra izy adevitra tsy ela tamin'ny Fivoriana piasa amin'ny hôpitaly indray mandeha dia izao ho ilay namana anankiray zaho izy eo anatrehan'ny olona atao opération tsy fantatro na voaty na velona io tsy sahako ary tsy teneniko ny atao hoe ataony sitraponao taitra tena tafatsangana inona zany lazainao fa maninona anao atao ohatr'izany ka zaho izy ahoana raha maty eo ny olona dia ahoana no lazaiko dia hoy aho dia tena mino ve ianao fa ny sitrapon'Andriamanitra dia fahafatesana izany ve ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny olony sanatria izany ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny olony dia fiainana ka namaty aza ny nofony fiainana mandrakizay ny miandry azy izay ny sitrapon'Andriamanitra izay ny sitrapony ambony indrindra ka nanolorany na dia ny zanany aza ko izao tsy analan'io mandrakizay fa tena vao miamitory an'io fa tena zava-dehibe amiko ny sitrapon'Andriamanitra izany no fampianaran'ny olona ankehitriny ka nanarana koa manolora ny tenanao ho ampelantanan'Andriamanitra ho tolorany fahendrena saina ianao ka tsy hanovanova ny teniny na hanimba ny asany fa tena fanombana tanteraka ny asan'Andriamanitra ny filazana fa tsy olazako ny sitrapona izany teny hoe ataony ny sitraponao voanana tanteraka tsy hisy intsony ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra amin'izany ary tsy hokove no hita amin'ny fiangonana matetika amin'ny fomba fiteny eo forcer la main de Dieu zao no mba tianay atao an'ity fiangonana ity dia zao no izy ka dia atao ihany ny vavaka na ho atao fa ny sitrapo efa lasa alohan'ny an'Andriamanitra
mitovy tsisy hafa amin'ilay olona teo zay aza amiko ny ratsy indrindra satria ny tsara velatsy eo mason'Andriamanitra. Ka itenenany eto va ianao mahazo toman'olatra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazato etra dia mpiasa tsy mahazo henatra. Mizara tsara ny teny fahamarinana. Olona tsy mahazo henatra ianao, olona nanolo tena mazava tsara eo amin'Andriamanitra ianao, zay ianao vao manana ny teniny tondrany velona boiboika ao anatinao ka afaka mizara ny teny fahamarinana. Raha tsy zany dia teny mpiatsaram-belatsy, teny lainga mamitaka tahaka reto zay lazain'ny apôstôly Paoly manaraka eto ireto. Fa alaviro ny bedebedena foana, fa ambola androso amin'ny haratsipanahy ihany izy ireny, ary ny teniny dia handany tahaka ny aretina mihady isan'ireny Himeneo sy Fileto. Olo-batatra tsara ireo, olo-batatra tsara ireo, ka nanaran'ny Paoly hoe tandremo reo olon'ireo, tandremo fa tahaka ny kansera reo. Zay raha lazaina tsotra ity lazain'ny apôstôly Paoly hoe aretina mihady, kansera mihitsy, mamono, tsy manana fiainana amin'izay lazainy, fa raha ny maloto fenimpoizina navoaka ny vavany. Tsy mizara tsara ny teny fahamarinana fa mizara loto fahafatesana ho an'ny hafa. Mamitaka ary milaza lainga. Ny zava-toza riavana no resahako mary ny amin'ny atao hoe ilazany testamenta vaovao, ny amin'ny resaka politika. Dia ny testamenta vaovao dia tena miresaka an'io, ka noratan'ny apôstôly Paoly indrindra sy ny apôstôly John ny amin'ny atao hoe contre-programme. Ny contre-programme dia ny programan'ilay dragona zay lazain'ny apokalypsy 7:20. Ny programan'ilay dragona hampandohalika anao eo anatrehany. Ny programan'ilay dragona lay hamono anao tanteraka ka hananaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesiana 4:4 hoe aoka tsy ho zaza intsony ianareo, aoka tsy ho zaza intsony ianareo, fa raha efa nomeny fanahy, meny tompony fanahiny masina tamin'izay nanoloranao ny tenanao ho azy ho an'Andriamanitra, dia olona voazato etra ianao, mpiasa tsy mahazo henatra, ka tsy ianao mihitsy nampitambolomboleniny izany zava-doza rehetra izany. Inona no zavatra resahany raha tamin'ny Roma tamin'ny taonjato voalohany, dia inona ny zava-dehibe tao anankiray tao dia ny idéologie, ny anankiray tao dia ny économie, ny anankiray hita tao koa dia ny mondialisation, ary ny amin'ny fivavahana koa zay nampiasan'ny Roma indrindra hoentina mamely ny vahoaka tao mitazona ao ambany vahoany ny vahoaka tao amin'ny fanjakana. Inona ny zavatra mitranga, ary indrindra mba hampielezana izany rehetrarehetra izany dia tena ny information zava-dehibe, satria amin'ny information nazahoana manipule ny hevitry ny olona, resaka manipulation betsaka tao, dia vokatr'izay dia votazony tao ny vahoaka rehetra sakeran-tany na ny monde tamin'izany fotoana izany. Io no nahazo ka nitenenan'ny mpanoratra ny boky apokalypsy ny tandrema fa dragona lehibe tady hanarona hamono hampandohalika anao, ary nikendreny indrindra dia nialanao tamin'Andriamanitra. Io nandroatan'ny
John apôstôly lay contre-programme. Io nandratany apôstôly Paul lay contre-programme. Mampahatsiaro anao sy mametraka anao amin'ny tena maha olon-dehibe anao ka tsy ho fitapitahana. Ary amin'izao andro iainanao zao, latsaka noho izany ve mihoatra azy. Amin'izao mondialisation zao, dia inona moa rehefa anao tsy manaraka ny hafa dia anao tsy isy. Ka zay misy amin'izao ko. Ndray mandeha rehefa tamin'ny fiangonana sasany rehefa tonga ny ady hevitra ny amin'ity mariage pour tous ity. Zava-doza moa izy io ka. Ary tena ataony devoly fiasana mihitsy ampandoliany. Dia rehefa miresaka ny amin'io dia hoy ny kristianina sasany eo amin'ny fiangonana sasany. Na za koa ny mba contre ihany fa zao il faut vivre avec son temps. Zany no ampandoliana anao. Zany no idéologie to mitsoka moramora kanjo tena mamono. Ka inona tokoa ka ataonao tokoa moa il faut vivre avec son temps. Zay no ataon'ny olona koa. Dia ianao ve? Ianao zay nanolo tena marina ho an'Andriamanitra. Mety aminao ve ny manaraka izany? Mety aminao ve? Sa ho zaza ianao ka ila katsy dia makatsy. Izao ndray mety dia makaty koa. Sa olona lehibe ho ny apôstôly Paul ka mijoro tsara. Mijoro tsara. Fa ny olona manana ny Kristy tsy azo ampirorona. Sanatry izany. Fa ny manana ny Kristy, dikany hoe manana ny Kristy mijoro amin'ny fahamarinana. Tsy lazainy vava fotsiny. Fa fiainana. Fa fiainana. Ka amin'izay ny tsy azo ampirorona ianao. Ka na inona lazainy zao tontolo zao, na ho lazaina ho inona anao, na mety ho tonga any amin'ny tribonaly azy zany rehetra zany. Satria ndray andro ho tonga any ianao raha tsy manaiky zavatra sasatsasany zay ho ataon'ny olona. Nahazo ny talohanao zany. Ireo apôstôly talohantsika zay nijoro tamin'ny fahamarinana maty-martyra daholo izy ireo. Ny akabeazany. Ny tsy maty-martyra vao gadra mandra-pahafatiny. John apôstôly karazana gadra mandra-pahafatiny tany amin'ny nosy Patmos. Iza mitsika eto ny tsy andositra rahatratra an'izany. Kanefa dia nitsanganan'ireo zay tsy azo nampiororony zany hatramin'ny farany. Satria ny velona tao aminy dia velona nanolotra ny tenany amin'Andriamanitra izy ka voazaha toetra tokoa mpiasa tsy mahazo henatra izy. Izay izy no afaka mizara tsara ny teny fahamarinana. Faranany apôstôly Paul amin'ny fampieritrretana ny Timoty amin'izay dia hoy izy. Zao ny lazaiko aminao Timoty. Ao an-trano lehibe tsy volamena sy volafotsy ihany ianao. Misy hazo ao, misy bozaka ao, misy zavatra isan-karazany. Raha ny apôstôly Paul milaza azy, ireo rehetr'ireo dia ho tsaraina amin'ny afo. Ny bozaka ho levina fa tsy aritra. Ny hazo may fa ny volamena vao miamiratra. Arakaraky ny anaovanao azy ao anaty afo, ny vao mampamiratra azy. Tsy levina izy. Izay dia tena voazaha toetra izy amin'izay. Ka tena volamena fa tsy varahana na hazo na bozaka. Amin'izay izy fantatra tsara. Dia hoy ny apôstôly Paul, koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka mireny, dia ho fanaka ho membonahitra izy, efa no amasinina ka mahasoa ho an'ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra.
voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra isika menakavy ianao fikambanam-behivavy izay manao nisataona amin'izao. Voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra ka mahazo toa manolotra ny tenanao ao amin'ny tompo dia mpiasa tsy azo henatra ianao sady mizara tsara ny teny fahamarinana. Voninahitra ne man'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka azy aritra mandrakizay. Amen. Raisiny fitahina. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay.